zasy nitonontononona tao anatin'le vaovaona lefa iny zay raha ny tokony ho izy a tsy fantatro zay taloha tany fa za dia mpikambana ara-dalàna amin'izao fotoana ao amin'ny assurance mama nanomboka tamin'ny 570 zay mpitantana taloha tany mety ndraiky mety zay ny filazany azy fa ny raha ny resaka tena mandeha amin'ny zavatra io ny raiko a no namorona ny assurance mama voalohany indrindra numéro 1 izy tamin'ny 1968 tamin'izany angamba mbola zazakely fa amin'izao fotoana izao a dia efa mpandrarahany fitaterana olona zay tsisy ifandraisako mihitsy zany raha misy ary asa ivo manapirofo koa le olona hoe namotika amin'ny mama zany ny vatanay raha misy taratasy a ka oka le olona miteniteny foana oka le olona mba andanjalanja ny vava avoakany raha ny tena izy ne io raha mama io dia valan'izay tsotra ny tediavinay efa-bolana zao zay efa-bolana zay a dia tsy ara-dalàna ny fifidianana conseil d'administration tany Anosy Be efa nananay ny proof fa tsy ara-dalàna le izy maro ireo olona zay napetraka tao ireo tsy mpitatitra kory izay mpitatitra tena mpitatitra nandritra ny taona 590 manana tomobile maromaro amin'ny assurance mama tsy ao anaty listre ny mpifidy koa na ny listre ny fidiny zany zavatra zany nangatahanay a hoe aleo foanina alohany a ny filan-kevim-pitantanana ny assurance mama fa tsy ara-dalàna